Antoko tim manohitra hatramin'ny farany fikarakarany seniny fifidianana olona. Rôly Mercia naverina ponja be loatra ny tsy mazava. Trano maiteny Ambalavao isotry tsy misy noraisina ny entana. Fifaliana lehibe tompoko lasy tompoko vavy noentina miarabanao indray amin'ity takariva ity tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao ary asainay ampanajana sy ampitiavana ihany koa hitoetra iaraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny resaka fifidianana eto Madagasikara mitohy hatrany ny ady ataon'ny antoko tiako Madagasikara ny amin'ny amoahany seniny marina mikasika ny fifidianana feno doublon eto amin'ny firenena nanatitra taratasy teny amin'ity foibe toerana ity teny Alarobia ny team Androany. Tateriny mialy raha arinombana sy andry rakoto malala. Mazava ny foto-kevitra hijoroany ny antoko tim no amafisin'izy ireo fa tsy manaiky ny anatanterahana ny fifidianana olona amin'ny 12 Desambra ho avy izao ny antoko raha mbola ny seny hatrany no miandraikitra izany. Antony fanapahan-kevitra ny tsy fisiny mangarahara sy ny osika nataony ity vomera ity nandritra ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana fisolom-bavam-bahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna teto amin'ny firenena. Ankoatra ny antoko tim dia vondrona politika maro ihany koa no miray feo miara-manohitra ary mangataka ny amoahana ny marina mikasika ny fifidianana teto amin'ny firenena. Lazaina foana fa nisy fanatsarana natao makasika ny fifidianana nataon'ny senia nefa tsy hitantsika hoe inona vokatra izay hatramin'izao. Nametraka fitoriana izay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nametraka fitoriana izay tamin'ny fifidianana député solombavam-bahoaka. Ary nametraka fitoriana izay fitoriana be dia be mihitsy tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo. Amin'izao fotoana izao nefany dia manao ambiletra fotsiny ny anaovana indray ny fifidianana olona. Izay tsy manaiky an'izay intsony. Fa maninona izay tsy manaiky? Be dia be loatra ny varomangatsika ny senia makasika an'izay fifidianana izay. Be dia be reny resaka doublon reny. Aiza daholo ny fanadiadiana makasika an'ireny ary izay no mahatonga anay miteny hoe izay tsy handray anjara tsony ary tsy hijanona tsony izahay raha tsy hitanay ny fahamarinana makasika an'ireny doublon rehetrarehetra ireny. Maninona ilay izy no atao varomangatsika fotsiny fa hoe azo hidirana ny fifidianana olona. Izany dia tena mba zatra mahagaga mihitsy atao amin'ny firenena satria grands électeurs no atsoina hanao ny fifidianana olona. Nefany ireo grands électeurs ireo mbola misy litige be dia be ary raha tsy teny fotsiny amin'ny commune Bainantananarivo renivohitra mbola misy fitoriana aiza daholo ny valin'ireny fitoriana ireny ny Kamoramanga be dia be izany raha izay antoko tim ny victime ny ao anatin'ireny fifidianana teo aloha na ny grands électeurs ireny ka izay tsy hanaiky an'izay intsony ary izay no mahatonga anay manohatra n'izay fifidianana mety ho atao amin'ny 11 Desambra izay ary manohatra tanteraka mihitsy ny fisian'ny senia amin'izao endriny izao. Nisy ny taratasy mikasika izay tsy fankasitrahan'ny antoko ny anaovana fifidianana olona izay napetraka izy ireo teny foiben'ny seni teny Alarobia maraina io tamin'ny 7 ora sasany. Ankoatra izay dia isy ihany koa ny fivoriana ho tanterahany antoko eny Abelaira rapitso maraina. Lafo vaovao hafa niakatra fitsarana androany ny ministry ny serasera teo aloha atao aorian'izay dia nisy ny tafahoan'ny mpanao gazety nataony ny mpisolo vavazy ateo amin'ny vavahadin'ny fitsarana. Nisy ny fanadiadiana nataony Asina Andriamalala sy Manora Andriamalala. Ranomaso alahelo izay no hita tena mitariny fianakavian-dry Rôly Mercia. Nahentra amin'ny 14 Oktobra izao mantsy ny fitsarana azy ka navenan'ny amponja indray. Noho ny antony avy amin'ny fitsarana no antony anemorana ny fitsarana raha ny voalaza. Ny mampalahelo fotsiny dia hoe antony tsy miankina amin'ilay olona tsaraina satria ilay olona efa tonga teo daholo. Noho ny antony tsy miankina amin'ilay olona ho tsaraina fa miankina amin'ny ataontsika hoe fitsarana dia tsy afaka ny tsaraina ilay raharaha nefa ilay olona any amponja. Izay ny voalohany. Ny faharoa mbola fanontaniana napetrako teo moa hoe fa miasa indray amin'ny 14 Oktobra satria raha ny fantatsika dia hoe amin'ny 14 Oktobra ny lasa 26 Juin dia tokony tsy miasa izany 14 Oktobra fa ny valiten'ny fitsarana moa dia hoe tsy mbola nilazaina ofisialy fa tsy miasa ny 14 Oktobra dia mifixeny amin'ny 14 Oktobra ilay daty mpitsarana. Raha ohatra izany
ka tsy miasa tokoa amin'ny 14 oktobra ka mbola any amponjy ireo olo ireo dia mino maromarina hafa dia ho tratra amin'ny volana novambra indray zany le fotoana fitsarana satria araka nambarako anareo zany nampakarinao tsaraina le raharaha androany io datim-pitsarana io tsy fantatra tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny herinandro na talohan'izao dia tamin'ny fafitony volana septambra raha tsy diso fa nametraka fangatahana fa fanavonjy-maika ahako dia nametraka ihany koa fangatahana tamin'ny fitsarana mba ho alefa ho tsabonany amin'ny hôpitaly Andriamatoa Limersia fa ny mahagaga dia na le fangatahana voalohany na le fangatahana faharoa tsy tao anatin'ny dossier tsy fantatro hoe nakaiza be loatra zany le irrégularité hita ao anatiny io antota taratasy mahakasika an'Andriamatoa Limersia io irrégularité zay tsy miankina amin'ny olona tsaraina averiko ihany fa miankina amin'ny ankilany. Nambenana mpiandro ny fonja maro miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ireo Limersia tamin'ny fivoahan'ny fitsarana. Mampalahelo ny vady aman-janany ny fihetsika toy ireny. Iny etahany teo iny ve ozy ianareo dia vita andositra korona ray metatra azy. Na izy nijoro ela be teo dia efa matahotra sy mitaintainy zahay izy vady aman-janany hoe sao dia sanatrika mitolefika eo fa manana ny herin-tsaina izy dia vitany tsara ny atrika azy. Tsy rariny le izy zany satria na le fangatahana le mba hanaovana le évacuation sanitaire za dia tena tsy nasiana resaka tsy nirarahina mihitsy tsy jerena mihitsy zany maha olombelona dia mampalahelo le izy fa zay madinika dia miandry ny rariny dia zay mampalahelo dia zay tsy afaka manoatra. Androany ihany koa no niatrika fitsarana Iberija Ravelomanaantsoa rehefa nitazomina ponja tao anatin'ny volana maromaro izay nanatrika ity fotoam-pitsarana ity Asin'Andriamalala sy Manoran'Andriamalala. Vesatra maromaro no anenjehana ny Iberija Ravelomanaantsoa raha araka ny fanazavana ny mpisolo vavazy. Raha fehezina dia fanaratsiana ny minisitra ao anatin'ny governemanta iray sy ny fanakorontanana saim-bahoaka no anenjehana azy. Na dia eo aza ny olana ara-pahasalamana miatra amin'ny Iberija dia lavina avokoa ny fangatahany mpisolo vava. Androany moa zany no tsaraina ny aferan'ny Iberija Ravelomanaantsoa sy ny fianakaviany Ray Manontolo dia toto somatsara moa ny fotoam-pitsarana dia amin'ny 30 Septambra ho avy izao zany hoe amin'ny herinandroany nivoaka ny valiny fitsarana. Manarak'izay moa zany nangataka liberté provisoire anazy ihany fa nolavin'ny fitsarana le izy fa amin'izay 30 Septambra zay mivoaka ny didy mahakasika ny Iberija Ravelomanaantsoa. Ny renin'ny Iberija dia mangataka fitondram-panjakana hijery akaiky ny zanany noho ny aretina mahazo azy. Tsy hitanao ihany le fotodrafitrasa ery amin'ny prison zany tsy ampy le fitaovana fa manao toy ny hoe calmant fotsiny zany le dokotera dia zay zany ary zay nangatanay LP indroa 2 fois nangataka LP fa refusé fa ny telo nandroany nataon'ny avocat iny dia mbola refusé ihany. Zay moa izy iny ohatrany hoe lasa marenina izy raha olona hoe nahita azy tao amin'ny fitsarana zany tena mahita hoe tena mitongila manao an'izao izy mihaino zavatra tenenin'ny monsieur le président tao. Taorian'ny valim-pitsarana androany moa dia nentina avetrany any Amponja Iberija Ravelomanaantsoa sy ny namany. Fa eo amin'ny vaovao ara-tsosialy trano lehibe iray izay fitehirizana entana no may io hariva io teny Ambalavao isotry teny sarotra ny fen'ny afo noho ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny tsy fahampian'ny rano teny antoerana fanadiadiany ravirazafy maherina sy atokana maro lahy. Tokony tamin'ny efatrora latsaka teo no nanomboka ny rehetra ny riana avy aty ambany. Raha nambaran'ireo nanatry maso, court-circuit no nahatonga izany. Tsy avitry intsony ireo entana nitoby tao anatin'ny trano ny fitarany afo satria tsy voasokatra intsony ny varavarana fidirana taty ambany. Nisetroka be avany dia izay aloha tsy nahatsikaritra hoe afo avariana anary le izy fa nefa mivoaka le setroka
dia nandro kaleta izay dia avy an'izay zay tafiditra tato le fil le fandrefidrefitra be mihitsiny fa ohatrany hoe karazana court circuit mihitsy zany netombohan'io afo io dia niantso pompe zay vao nirehatra mihitsy vao nanomboka donaka zany izy dia niantso pompe zay efa atsasakadiny vao tonga teto le pompe narary tany an-trano fa izy zanako io zanako vavy dia izy no mivarotra teo dia izy nianjana tany an-trano hoe mama vonjeva maintsy ena dia hoe maintsy anokarana ozy maintsy anokarana dia mitanokarana hoana dia tsy fantatra ozy misy lehilahy mivoaka ozy avy arian'ny sisiny endrina ary dia lasa zao ny azakazaka naka ty nefa marary eo ambony fandriana zao ny naka ty maraina no miasa ny olona ato amin'ity trano mahity rany fantatra karazana entana mora may avokoa no ny tompo tao ka vao maika natonga ny firehetana io zany dia mety matatsainy amin'ny miliara mahery kely any ngamba raha ny akapobeany fotsiny aloha malemarin zay napiditra 300 carton cahier protège rehetrarehetra ao daholo akoatran'ny entana zay vataraiky rehetrarehetra ao balle rehetrarehetra misy karazany be da be ao efa zao tsisy azy raisiny zao na kely raha tsisy tsony orarotaty aorian'ny firehetana tsy mbola voafehy tanteraka ny afo ankoatran'ny asa izay niandreketan'ireo mpamonjy voana ao tsara lalàna atonga teny an-toerana ihany koa ny avy amin'ny corps de protection civile teny Ivato. Ny rano dia ny vanim-potoana misy atsika izao na dia betsaka ary ny bouche d'incendie eto amin'ity manodidina ity dia misy tsy tonga ny rano noho ny ahavony kely dia efa nahita poteau d'incendie tsika misy rano efa entina mamono ny afo amin'izao tsika amin'ny teny izao. Ny olana ngeza voalohany indrindra dia ny fafana niditra tao amin'ny toerana nisian'ny afo satria magasin entrepôt izy ity lalana ray itotajantsika eto no miditra ao anatiny. Nanano sarotra ny fanokafana ny varavarana satria ny mpangalatra ny narovana tao amin'ilay tsy hidirany ao fa ny mpamonjy voina voasakana rehefa hamono ny afo mirehatra. Natao ny fanandramana ny miditra avy any ambony tafo efa milelaka ny tafo ny afo ary efa feno setroka be ao anatin'ny trano tsy nafahana ny idirana avy any. Rehefa tonga izay amin'izay sehatra izay tsika dia tsy maintsy nametraka ny ahafahantsika manana avantage amin'ny afo indray mandeha. Vaovao mifampitohy amin'izay akoatra ny fitangoronana ny olona izay tonga teny Ambalavao Isotry rehefa nirehatra iny trano lehibe iny dia misy ihany koa ny zavatra mahatsikaiky hitan'ny mpanao gazety nandritra ny fotoana izany. Atony tsy ampian'olona ny lozanisy ny ariva teo ilay karany iray tompon'ny trano may no nisy nanendaka teo am-pitoerana vao samotra avy hatrany ilay mpanararoatra. Atsikatra tety an-toerana ihany koa ireo olana madinidinika no sedrany ireo mpamono afo. Etsy ankilan'izay rehetra izay mitangorona ny olona tony tsy mahafantatra loza mety hanjoa azy ireo raha sanatrika misy zavatra mitranga tampoka ny polisy moa no tonga teny an-toerana nandamina ireo olona marobe. Manomboka miverina misavovana indray ny fako eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao ny fanontaniana mipetraka dia hoe nakaiza ny tompona andraikitra tokony androaka ireny fako ireny variana manao iny izy ireo amin'izao satria dia isika dia mbola miaina tanteraka ao anatin'ny valana aretina izay ilana ny fahadiovana fanadiadina Ravrazafy Mahirina sy Mano Randriamalala. Ampifilo, Anosy-Patrana, Anosy-Be sy toerana maro hafa misavovana toy izao ny fako ary efa miparitaka amin'ny sisiny. Tsy ampy ny sasany dabapako apetraka isaky ny fokotany. Malana kosa hoy ny hafa ny fahatongavandreo fiarabe maka ny fako. Le fako mihitsy izany le fako amin'ilay tanàna mihitsy efa betsaka. Moa itsy fokotany iray koa no fako tonga efa be dia be fokotany tonga makinary fako. Fokotany manaritsy eto izao dia manaritsy any anatina tanàna satria tsisy poubelle. Fa alaina amin'ny sarety makaty daholo ny fako. Amiko aloha tena tsy ampy tokony misy toerana hafa satria miteraka fahasorenana ho an'olona be dia be ilay fako na tsy horery ary izany. Karakaraka le fako atery le olona aloha io. Ny tena marina aloha tokony hoe mba ampiana baka iray izany dia mba baka roa izany mipetraka eo. Ny fako izao ny fitoerana fako mihitsy ny tsy ampy satria ny fako izao efa miparitatra hitaka be ny fako aty. Dia mila mitady fitoerana fako izany satria tsy ampy tsony mihitsy ilay fitoerana fako amin'izao fotoana izao.
rehefa feno toy izao moa ny tabapako betsaka amin'olona no mamorona fanaripako teto Anosy izao feno fako ny anaty tanàna amin'ny fotoana vao maraimbe na koa amin'ny alina no anariany olona ny fakony tsy lazainy intsony ny ataon'ireo faritra tsy misy tabapako fa dia miparitaka eraky ny arabe ny loto lavitra fanariana fako zany ety aminay dia ilay tabapako somary tsisy ety aminay zay ny antony anarian'ny olona fako ety akaikaiky ety izay zany somary mandray andraikitra ihany satria zay eto akaikaiky ety ihany mivarotra masaka sy ny rehetrarehetra fa ilay olona zany indraindray sarotra tenena dia lasa mifamaly amin'ilay olona koa tsy dia tsara misy ny avy eto amin'ny manodidina dia misy ihany koa ireo avy amin'ny sisin'ny arabe ihany dia avy mivarotra anana sy ny amin'ny masaka ireny dia ariana eto daholo tovariana mitaketra sy mamorona zavatra tao itiatavam-bola avy ny komuna Antananarivo renivohitra ka tsy mahita ny zavatra eo ambany maso nakaiza ireo fitaovana ny sehosehoana fa hanadiovana ny tanàna mianao anatin'ny loto sy ny fofona ny vahoaka manakaiky ireny tabapako ireny etsy ankilany tsy voafeny Covid-19 andanina sanatria dia hisy arety ny paritaka indray noho ny tsy fandraisana andraikitry ny sasany iverina amin'ny tontolon'ny resaka fifidianana isika na dia eo aza ny olana maro mbola tsy vaovao eto amin'ny firenena dia iroso amin'ny fifidianana l'olona ihany ny seni nisy ny fampahafantarana nataon'ity voamiera ity ny tolo-kevitra izay nolazaina izy ireo fa anatsarana ny zotram-pifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena fa na dia adiny miala la arinombana na dia eo aza tsy fahampiany mpifidy vaventy amin'ireo komuna 420 dia miziriziry amin'ny anaovana fifidianana l'olona amin'ny 1 Desambra ho avy izao ny seni nampahafantariny ity voamiera ity teny amin'ny foibe ny teny Alarobia ny maraina teo ny tolo-kevitra samihafa izay nambarana izy ireo fa entina anatsarana ny zotram-pifidianana eto amin'ny firenena mahakasika ny fifidianana l'olona ny Madagasikara dia manomboka amin'ny 27 ny volana Septambra izao ny feptaona fandraisana ny antotan-taratasy firotsahako fidiana dia 12 andro moa ny faharetan'izay ny tsara ho marihana ny asa eto amin'ny seni dia mifototra amin'ny didy amandalana manakery zany hoe raha ohatra zany ka mijery avy any ivelany tsirairay avy dia mahita hoe tsy araka ny tokony hoe zany asan'ny seni zany tiana olazaina dia hoe zay ny didy sy ny lalàna manakery eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary zay ny mahatonga ny seni manao an'le tolo-kevitra na ny recommandation toy izao ho alefanay any amin'ireo le androm-panjakana samihafa zay mahefa eo amin'ny fampanjariana ho lalàna n'ilay tolo-kevitra zany io le recommandation io ahafahan'izay mandray ny andraikitra zay tandrefy azy fa atao ihany zany ny fifidianana loholona ampatsahivina hatrany anefa fa nisy ny tsy fihetezana tamin'ireo fifidianana feno doublon raha tsy laza afa-tsy ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 sy ny fifidianana be ny tanàna farany teo izay no karakaray ny tsy voamera ity tafiditra ao anatin'ny olana sedrany Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fahasimban'ny tontolo iainana isan'ny aran'izany izy ny alarovana ny andikaleka noho ny fikapana sy ny famoahana antsokosoko ireo azo sarobidy ao an-toerana mbola miala rarinombana sy andrakoto malala ihany no mitatitra ny andindiny izay eo andalam-pahasimbana noho ny trindry mahazo azy ny alarovana ny andekaleka olom-boafidy irainy an-toerana ny voalaza fao ambadika fanimbanany tontolo iainana io sy manao trafika ireo azo sarobidy mitarana noho ny zavamisy ireo tompon-tany sy ireo vondron'olona ifotony na ny VOI ireto farany izay tsy hafa manoatra noho ny fanaparam-pahefana ataony olom-boafidy io mitantarany zavamisy nisy olo-tena VOI avy any andekaleka ny tonga ty Antananarivo zany zahay dia nandalo ety amin'ny ministera ny tontolo iainana ny ala nanao ny tatra zany mahakasika ny fitatana ny vondron'olona ifotony ny ala ny andekaleka izay ahitana faripahan'ny ala zany faripahan'ny ala moa zany dia niezaka ny VOI manentana kanefany misy zany le fifanoheran-javatra izay ataon'ny mpitondra ny fotony ny be ny tanàna zany satria raha mbola mihodina le masinina reny misy fividianana hazo tsokosoko dia vao maika mampitosika mamparipaka ny ala zany any amin'ny faritra andekaleka iny ka manaitra ny fitondram-panjakana zany zay amin'izay zavatra zay mba hijery akaika ny teodrarary araka ny voalazany ity sekretera ity hatrany dia efa nametraka fitoriana izy ireo ary efa niakatra tribunal tany Tomasina itsiraraha ity saingy afamaina hatrany olom-boafidy io tsy afenina zany fa misy moa ny fitoriana zany zay mandeha mahakasika an'ireny ary efa nisy fatratrarana apotitanana ny zany vokatry ny ala zany amin'ny lafin'ny kakazo sarobidy zany
tokony ho jerena akaiky zany mivokatra reny ho an'le olona zay nandikalana satria raha malala fa ny fitandrana ny asalobia teto Madagasikara nena mivomboana dia mbola fandikan-dalana zany ary zavatra hitanay dia isy fanaparapahefana any satria lasa miteraka fampiorona any amin'ny tanàna ilay izy raha ohatra ka tsy mipetraka zany ny sazy ho an'ireny mpitondra manao ny fahadisoana reny fa ny lalàna koa tsy atao hoe ny madinika ihany ny ampiarana ny lalàna fa rehefa misy ny lehibe zany dia tsy tokony isy tsy maty manota eto zay dia anisany efa enoenonay fa misy ny fampiasana vola ao anatin'izany dia mba nainga amin'ny fitondrana sy ny mpitsara mahefa eto amin'ny firenena koa zany mba tena vokatry ny asa nataony tokony hivaly aminazy fa tsy hijeriny zany hoe tsy manotra zany. Manodidina ny fitanterana eto Andrenivohitra dia nisy androany ny valandresaka ao ny mpanao gazety nataony ny tompona andraikitry ny zotra 138 noho ny disadisa eo amin'ny olona napetraky ny ministera tao amin'ity kooperativa ity sy ny filohan'ny kooperativa no vodidresaka Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Maharitra efa taona ny fiampitoam-piasan'ny filohan'ny kooperativa sy ny birao tantaniny raha ho an'ny zotra 730. Ny taona 2024 dia nametrahan'ny ministera ny olony hiasa ao anatin'ny komity iray ao anatin'ity zotra ity ka niteraka fikorotanana teo ampitatitra sy ny birao. Tonga tena fitsarana andrara ary efa nisy ny didiny voaka. Dia nangataka ny interprétation ana didy satria rehefa naolakolana teo ny didy hoe tsy mazava ny didy milaza hoe iza marina zany ny tokony hitantanan'ilay coopérative ianareo voafidy ara-dalàna tamin'ny 2017 sa ry zareo milaza fa napetraka ministère dia efa milaza raha ny didy fa suspendu ilay élection nametrahana an'ilay tsy dia hotononiko angamba ny anaran'ilay olona fa ilay olona sady tsy membre ozy ihany tsy usagé dia namoaka interprétation indray ny tribunal ny conseil miady amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana dia efa milaza mazava amin'izay le didy fa ny reste valable amin'ny fitantanana ny coopérative dia ny tenako sy ny barotariako dia nefa ireo olo ireo vao tamin'ny afakomaly dia nitory indray ny filohan'ny coopérative teny amin'ny polisy teny amin'ny centrale. Paritaka ireo mpitatitra ary samy manana ny arahany amin'ny baiko roa samihafa ao anatin'ity kooperativa ity. Etsakilany dia miezaka mamerina ireo mpitatitra mandika lalàna anara-dalàna ny kooperativa sy ny mpiara-miasa aminy. Ho any amin'ny faritra Atsinanana any sika velotaraina ankehitriny ireo mpiasa ao amin'ny komina Ambonivohitra Toamasina ny olana resaka karama izay tsy voalohany be ny tanàna an-toerana no voalaza fa antony izany. Mitatitra an'izay ny mpanao gazetiny MBS Toamasina miaraka amin'ny Njavandriamahefa sy Mathieu Princy. Nanomboka ny volana janoary teo nefa tsy nandray ny karama nairaka ny tokony ho izy intsony ireto mpiasa eo anivon'ny komina Renivohitra Toamasina ireto. Nivoaka tamin'ny fahanginana izy ireo androany. Efa metraiky anaty volana ho izy ireo ny fahasahiranana. Angatahany izy ireo araka izany nijerevany be ny tanàna akaiky io olana sedrain'izy ireo io. Nenake zao dia efa 13 taona resaka tamin'ny komina mbola journaliste jusqu'au dia izany akoroy tsy mandray karama nefa izy naregny tamin'ny président fa hiakitra 1 million ilay karama nefa jusqu'à zao mbola 700 000 dia tsy mandeha karama. Ny olana dia karamanay tsy azo angatana mba ireglena telo volana misesy ny karamanay mba tapitra ty 2020 dia mety mbola nananay volany komina fa efa mba kelikely ny mpianatra amin'izany mety tafitry mantsara ny ofantrano efa matetika zay mpiasan'ny komina dia tsy mahazo trano faina ntsony amin'ilay olona eto Toamasina eto fa mijalana karama zay le olana afa baraka zay dia afa baraka faharoa koa ny komina urbaine Toamasina. Nambaran'ireto mpiasa ireto hatrany fa mbola misy ny apahana karama izay mbola tsy voalohan'ny komina ny taona 2024. Angatahany izy ireo ihany koa nijerevana akaiky ny fandoavana izany. Manjaka amin'izao fotoana izao ny fibodona tany ataon'ireo olona izay milaza fa akaiky ny fitondrana. Omaly dia tao amin'ny faritra loatra Mangoro indray no nitrangaly ity tranga anankiray ity. Vaovao tateriny Niry Andrenarivony MBS Ambatondrazaka. Tany mirefy 1000 hektara anoany izay noajarin'ny mponina hantaonany maro ao anatiny ny fokotanina Ambohibe didy no misy mitady akankeriny amin'izao fotoana izao. Raisin'ireo vahoaka miisa 300 tafo
ho fanaovana tsindry azo lena azy ireo. Ity fanalana azy ireo amin'ny tany ity no mareny ireo mponina fa mirere ho akaiky ny fitondrana ankehitriny ireto olona mikasa aka ny tanin'izy ireo ity ka miantso ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana izy ireo. Ka ito zany reto vahoaka reto zay endidiko agnatin'ny sifiparisina numéro 13 malahelo sy mitomagny tany efa fanilofisana hatramin'izay fananaovany ny antso zavatra tahakatry ny tsindry azo lena tsy azo iadian-kevitra tsy hita azy ny tagno marina zay mazany agnatin'ny hoe mavomavo lamba am'izao fotoana zao am'izao fitakina zay ataonay zao dia manaitra anareo tompona andraikitra préfet Ambatondrazaka izay lehibe ny faritra loatra mangoro ny solombavam-bahoaka Ambatondrazaka ny be ny tanàna ny didy ianareo zay tompona andraikitra rehetra ny fanandrify am'izao fitakina ataonay zao mba jerere ireo vahoaka rehefa mampalahelo satria tratrany tsindry azo lena izy ireo araka izao pakarta mipetaka hitantsika maso zao dia tsy anaiky zay na inona mitranga na inona miseho na ho foaty ara dia tsy anaiky tsy omeneny taninay ho mandrakizay rehefa tsy hoe fanaja dia tsy amianany anay zay rehefa vany amin'iny faritra loatra mangoro iny sika dia kosa andreo any amin'ny faritra boeny ny olana misy amin'izao fotoana izao dia niresaka fizarana sosialy bahoaka ao Mahajanga ao tanterin'ny mpanao gazety ny MBS any an-toerana. Very fanambola velona ny vahoaka ny Mahajanga amin'ny fizivezena amin'ny resaka tosika ity. Tosika inona marina no omeny eto fa mbola mifanjivo amin'ny resaka fakananarana moa sy mombomba azy ny fanjakana. Tamin'ny voalohany dia nampanaovana fakananarana ny siofokotany vita zay nandeha koa ny mpiasa ministera farany teo moa dia tamin'ny école mihitsy azy nanaovana an'izany teto Mahajanga voalohany. Izao hitantsika zao indray dia ato amin'ny kianja Andrabemananjara izao. Inona marina no tiana tongavana, inona no zaraina, tosika inona no omeny. Raha hita amin'izao sary izao dia mijalo vahoaka madinika andro mafana. Raha ny hafanana eto Mahajanga no resahana dia efa mahery ny 3 degré Celsius ny farany ambany ankehitriny nefa dia izao no mahazo ny olona avezivezy nefa tsy misy zavatra azo. Misy mihitsy aza amin'izy ireo dia avy amin'ny toerana lavitra tany lavitra toy ny Tany Malantsy Tanambosotema ary dia namonjy ety amin'ny kianja be Andrabemananjara hijery ny anarany sy anamarina ny anarana izany. Fanazavana ataondreo solitena ny vahoaka. Hoe mandana nareo andeha stady ndesy karinareo ndesy karapanondro fa sainay zay zavatra mendrona nareo any tafirnareo teto tantit defa navy dia ino zavatra mbola tsy zay ino zavatra omena mbola tsy zavatra omena areo fa mbola mandeha amin'ny fokotany misy anao verina fokotany mandeha zany nanareo verina fokotany mandeha nangalandreo sary dia nangalandreo numéro ny karatra dia jiaby la famille anatin'ny carnet vita registrement nolo zany vita registrement tsara tato tato amin'ny stady dia verina fokotany mandeha zay vao mahazo ny fokotanina ihany manambara azy mivezivezy ohatra ny firaka atakalo araka izany ny vahoaka malagasy indrindra moa vahoaka eto Mahajanga ary mangataka mihitsy aza ny hanomezana na tsy ny fanampiny mba ahafahan'izy ireo mionona. Tsy Antananarivo irery tokoa mantsy izao no Madagasikara na i Mahajanga araka ny nambaran'izy ireo hatrany ka mila an'izay fanazavana marina mahakasika nyity tosika ity ho an'ny fanjakana. Mbola solitena an'ireo vahoaka hatrany no manome fanazavana mahakasika an'izay. Mianareo le zavatra mianareo anay fa zay tsy famosary zay baka mifokotany nalefandreo andeha stady ka mbo mianareo le zavatra mianareo anay mbo tranquille zay izy zay tsy sahirana hoe tsy hainay zay zaka mianareo ndra vola ndra vary ka mbo mianareo anay zay mbo ravoravo fa zay misary tratrany arety efa manomboka mafana araka izany dia jeram-pony eto Mahajanga ankehitriny manoloana nyity fivezivezena isan'andro ity eto Mahajanga voalohany omena sary tsy omena marina ity tosika ity izay mbola tsy fantatra ny azahoana azy raha aoriana nyty fakana ny anarana ity hatrany. Tsy ato andreny vohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra Matsiatra ambony iny dia mitoy ny antso-jay sy ny fandravana tsena ataon'ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena ny 12 Septambra lasa teo dia ny mpandraharaha madinika atao fianaran-tsoa no lasibatra izany fanady adina vetrany. Velona ihany tanteraka indray ireo mpandraharaha atao anatin'ny tanàna amin'ny fianaran-tsoa indrindra moa fa ireo mpandraharaha izay mampiasa ny toerana antsoina hoe Descours et Capot. Nisy ny fikiasan'ny commune urbaine fianaratsoa ny andrava an'ity toeranyity volana vitsivitsy lasa zay izy. Nisy ny fanelanelanana nataon'ny governoran'ny faritra ka niatona ny fandrodranana tamin'izay fotoana izay ary iverina iresaka ndatabatra boribory rehefa vita ny famehana ara-pahasalamana misy eto Madagasikara.
akory nefa ny agagany maro fa ny 20 ny volana septambra lasa teo dia tonga ny avy ao amin'ny fitantanana ny tanàna nandrava sy nandrodana ny titoerany ity atody miady ambato zay ny ambetenin'ireo mpandraharaha teny an-toerana any commune ny tany fa tokony misy fomba fifanajana kosa na fomba mazava tsara na fahana maka an'izany tany zany noresahan'ny tompona raiky ny commune moa fa emprise amin'ny RN7 titoerany ity ka izay ny antony zao fandravana zao ny sasany indray milaza fa construction illicite no antony fandravandra inona marina ny tena zava-misy fa tena tsy mazava amin'ireo mpandraharaha ny antony zao fandravana zao raha ny resaka emprise no resahandra dia mbola tsy misy fanamboaran-dalana kosa ny lalam-pirenena fahafito hatreto ary tsy titoerany ity ihany ny voafaritra izany no antanàna ny Fianaratsoa nefa dia zao tratra ny fandrodanana zao raha ny teboka faharoa ihany koa zany hoe construction illicite na fanorenana tsy nahazahoan-dalana kosa dia marobe ihany koa ny voakasika izany ho an'ny tanàna ny Fianaratsoa ohatra fotsiny ity toerany ity fananganana trano ao anaty arabe izay ihany be ny tanàna amin'izao fotoana izao ary anisan'ny sakana tsy nahatanterahany projet padeva ny fisiny ity trano ity ato anatin'ny arabe toy izao tokony hisitraka an'izany nefa ireo mpony ety an-toerana ho an'ny fokontany antsoina hoe Ambatomena izay anisan'ny lahara-pahamena sy tafitra tao anatin'ny fandarana asa padeva ny famoazana indray ny lalana izay mampitohy eny toerana iny tena sakana ny fampandrosoana tokoa ny tsy fanarahan-dalana toy izao profon'izany ny tsy fahatanterahana sy ny tsy fisitrahan'ireo mponina ny famelomana indray an'izany lalana izany fa natao an'iza tokoa moa ny lalàna sa natao an'ny vahoaka majinika sy ny mpandraharaha malagasy irery ihany moa ve tsy ny mpitondra ny tokony ho fitaratra sy modely amin'izay atao rehetra indrindra fa raha ny resaka fampanaраhan-dalàna no atao raha ny zava-misy eto Fianaratsoa dia mailaka sikika ny commune andravanyireo toerana tsy ara-dalàna na ihany koa ireo fananganana tsy nahazahoan-dalana mailaka ny avy ao fitantanana ny tanàna ny anasazy ny vahoaka eny hatramin'ny vahoaka majinika aza dia samy mahazo ny anjarany fa tsisy afamaindra zao indray ny mpandraharaha malagasy indray ny voahilikilika amin'izany sehatra fiarian'izy ireo nandritry ny taona maro zany zay ny vaovao azy natolotra avy ety Fianaratsoa Bakisadiananja ho an'ny MBS akoatra ny famaizana nisy teto Antananarivo renivohitra ny talata 12 novambra septambra lasa teo dia tao manakara indray no niseho ity loza ity fanadiadiana ny otohotoin'ny afo indray ny tanàna ny Lokomby départementana Ambahive ato agnatin'ny distrikany Manakara ny talata 15 ny volana septambra lasa teo araka ny vaovao fantatra dia niainga tamina tokantranona zaza mpianatra iray izay sy tao an-trano fa namozon'ny fianarany anoho ny angan'ny afo ka natonga izao fa voazana iray lavaka izao 200 ireo trano kilasy may ary fianakaviana 370 sy 900 kosa anoho tsy mianaka ialovana indro ray aman-dreny anankiray izay sendranay no mitantara ny zavan-tranga tagny antoerana Omby ao amin'ny Bezary ao dia nahita ny fiandohan'ny afo teo amin'ny ray sasany teo zany ny atombohan'ny afo izay tao amin'ny faritra ny Bezary tao dia vao niely ny agny avaratry dia niely ny agny atsimo dia natratra nyity tanàna tao hoe Karagnila ty araka ny resaka nandeha zany fa hita fa dia misy fitandremana nataon'ireo mpianatra izay nipetraka tamin'ny trano anankiray tao voan'ny Bezary zao ny atombohan'ny afo da iny zany nitatry dia sy tagna satria tamin'ny fotoana tena mamaigna be andro amin'ny ray sasany zany atoandro mafana be gn'andro dia sarotra ny mamono an'le afo dia sy voasakana da fotoagna agnatanterahagny be sy ny marigny asa mandraharahany io fotoagna nanombohan'ny afo io ka saika tsy nisy entagna voaraintsony ireto traboina ireto dia ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ho fitakina ny fitovinjo sy ny miralenta eo amin'ny lasiny vavy dia nisy androany etsika na izay nataony ny andeha-behivavy maromaro tao ala Frantsa tao fanadiadiana injavandre maefa tamin'ny alalam-petadrindrina no nanehoany ireto vehivavy ao ala Frantsa ireto ny alahelony mikasika indrindra ny tsy fitovianjo ary indrindra fa nirisetra-pahazony vehivavy any an-toerana nateraka ho vehivavy izahay ozy ireo fa tsy natao ho vonoina ary nataonay izao etsika izao mba hampahiry ireo namanay izay tsy manana fahafahana nanao izany nanamafy ihany koa ity mpahitatara iray ity fa efa voasoratra ao anatin'ny lalàna ny fitovianjo ho an'ny lasiny vavy na eny anivon'ny fiarahamonina izany na eo amin'ny fitantanan-daray eo amin'ny firenena iray ka rarony loatra raha manao izao etsika izao izy ireo ito ny etsika ary tanjony reto vondrom-behivavy ireto ny anaparitaka io etsika io manerana ny renivohitra la Frantsa izay maresaka tao Frantsa zay ihany koa tompolasy tonkovavy no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao ny MBS ato amin'ity alarobia ity ankasitrahana feno ianao tsy misaraka aminay ary manome fotoananao zahay rapitso amin'ny ora mitovy ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao veloma